Tsy mbola fikonan-dom-pirenena sy fankakefitra no atao amin'ny 14 aprily izao eny amin'ny CCI Vato fa fanomboana sy fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fikonan-dom-pirenena ho an'ny tanora ho ny fanazavana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Désiré Rassambany Androany. Nambarany fa maro ireo resaka mifamoafao manoloana ity fanokafana izay ho atao ity ka miteraka ayay indrindra eo amin'ireo tanora. Izy ny fampahafantarana ireo teboka andraisany ireo tanora anjara sy ny cercle de réflexion de la jeunesse izay amaritana ny asa sy iraka atao ary ny fomba fitantanana ireo tanora andrafitra izany. Ao anatin'izany ihany koa ny tetiandro rehetra amin'ny fikonan-doha sy ireo fomba sy paikady entina mitondra fankakefitra isam-paritra manomboka any amin'ny commune mandritra ity fanokafana ity raha ny fanazavana. Mbola lancement ifanomboana io fampahafantarana fotsiny eo fa ny tena fankakefitra dia miainga avy amin'ny commune, miainga avy amin'ny district sy ny faritra ao dia ny résolution avy any no oenty ireo tanora solotena ny tanora vidiny zareo avy any fa tsy ministère misafidy an'izany fa ty fanomboana ty fotsiny no direction régionale no mametraka an'ilay tsy masivana izy anao solotena ny faritra amin'ny fanomboana. Ity ny farany zany dia ny rafitra mitondra ny concertation nationale de la jeunesse io zay tafiditra ao anatiny faindran-dalana moa zany amin'ny fikarakarana ny concertation nationale zay karakarainy ministère des fondations sy fiadian'ny république dia misy antanatohatra anakefatra ao rafitra zany eo. Voalohany misy les comités de pilotage réunis vous faites bien république. Misy ny conseil consultatif de la concertation réunis vous faites bien républicaine mpandrindra io. Misy ny cercle de réflexion de la jeunesse. Io cercle de réflexion de la jeunesse io zany ama cercle de réflexion azy mamolavola paikady io tsokevitra dia manoro hevitra any rafitra rehetra zay ipetraka isaky ny faritra sy isaky ny commune zay hanao ny fikaonan-doha ny tanora. Dia io cercle de réflexion de la jeunesse amin'ny talata vao ampahafantarana ny rijanteny ndalana na ny arrêté fametrahana ny organisation ny fonctionnement ny modalité ny mission sy ny andraikitra hosahaniny sy ny fomba fifantenana ny tanora hiditra ao anatinao. Tanora solotena ireo faritra miisa 420 no tonga natrika ity lanonam-panokafana sy fikonan-doha pirenena ho an'ny tanora ity amin'ny talata izao saingy aorian'izay no hanomboka ny fankakefitra isam-paritra izay isy fandaharam-potoana manokana avy amin'ireo solotena paritra ireo raha ny fanazavany. Aorian'io fotoana io no hitondrany komity mpikarakara isaky ny faritra ny tsokevitra tapaka isaky ny distrika sy ny faritra amin'ny fikonan-doha izay aharitra 2 volana sy tapany ny fizotry ny fankakefitra nasionaly. Raha ny fanazavana trany dia ny volana jona no vinavinaina andravonana izany. Tiandro zany eritreretinay hatreto tsy ministère io fa ny komity national dia mety maharitra amin'ny 2 volana sy tapanao ny fizotra ny fankakefitra national. Raha miteny national manomboka amin'ny commune hatraty amin'ny résolution nationale. 2 volana sy tapany zany no fepotona faharetany fepotona anatanterahana ny fankakefitra ho amin'ny tanora zany hoe aorian'ny 2 volana sy tapany eritreretana hoe voalohany raha vita farany volana mai rabasoarabatsara fa any amin'ny volana jona zany dia voaraviny ny fekevitra ho amin'ny tanora. Io no entina amin'ny concertation nationale oentina hankakevitra hanao andraisana fanapaha-kevitra miaraka amin'ny herivelona masonany. No mafisina ihany koa fa misy sokatra ho an'ny tanora rehetra na eto an-toerana na any ivelany ny fankakevitra izay atao. Isy ny sehatra antserasera na ny plateforme en ligne apetraka ahafahany tsirairay mandray anjara ary atao isaky ny commune ny fikonan-doha. Tsy mbola fikonan-doha pirenena kosa no atao ary nanamafy azany trany ny ministry ny fitanora sy ny fanatanjahantena nandritry ny valandresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety Androany. Manaprofo ny fisian'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra eto Madagasikara ny tsy fisian'ny sakatsakana nataony ny mpitandro filaminana nandritry ny fidinana an-dalambe nataon'ireo fikambanana tanora izay sy ny laza fa manao faneho-kevitra mikasika indrindra ny amin'ny andravana ny androm-panjakana ao ihany koa ny fitakiana samihafa hoy ny fikambanana zagasy ao anatin'ny anteminera-ny-tolona ho an'ny fanavaozana na ny ADF. Ny fakan-kevitra nasionaly irery ihany anefa no afaka mapa-kevitra ny amin'izay dingana atao ao anatin'ny fanavaozana na fanovan-drafitra na fandravana androm-panjakana na
ihany koa fanavaozana amin'ny lafiny samihafa. Raha sanatria tsy tanteraka na tsy voatazona ny tetiandro eto manatanteraka izany concertation nationale izany dia isan'ny verina hidina an-dalambe ny zagasy izay ao anatin'ny voafonana anterneran'ny tolona ny fanavaozana raha nanome avatra sy nanao nahatongasan'ireo tanora manoloana ity hetsika tamin'ity anio ity. Arony fanazavana. Isan'ireo fikambanana izay miara-dalana amin'ny filohan'ny fanavaozana ahatongavana na tanjon'ny fanavaozana izany fikambanana misy ianareo. Misy ny hetsika nataona tanora sasasasany androany izay milaza fa teo daholo ny olona nandeha misy afatra ve mba ampitainareo? Marina teninao zagasy dia mpikambana feno amin'ny antemeran'ny tolona ho amin'ny fanavaozana. Vovonana ivonona amin'ny mpitolona. Ny zavatra hitako nandroany aloha dia pirofa miroso makany amin'ny fanavaozana tokoa tsika satria malalaka ny faneho-kevitra. Nataontsika raha hoe tsy misy ny fahazondana no andrenetsika reny araka ny nambara fa dia hoe nalalaka tsy sakatsaka no nalalaka tsara. Za tsy resaka ny isan'olana marina vitsy satria na olona ray afaka maneho hevitra maika moa ry zareo ataoko hoe mampolopolo maro afaka maneho hevitra tsara. Fa zao le izy, inona le takina? Zay zany le tsy mazava. Inona le takina fanovana rafitra ve? Mazava ne zavatra misy ohatrany sanatria ohatrany hoe miresaka amin'ny zazabody ve sa zazabavy satria zao le antony efa navoaka ny chronograma ny fanavaozana misy ny concertation ne re olona dia napetraka le izy hoe anytsika maneho hevitra anytsika afaka mandravana zay tiantsika oravana anytsika mametraka zay tiantsika petraka. Concertation zany tsy taona ny saina 5 taona 9 taona tsika niaina jadona teto. Ity ataoko hoe raha ela angambany amam-bolany tsy lany anreto ratsatanako reto dia efa ivoaka amin'ny fehikevitra atsika miresaka concertation zay irosotsika. Inona ny tsy andry amin'izay te hampieritreritra zavatra hafa le izy hoe so dia misy mikonokona zavatra hafa mba tsy hatanteraka mihitsy an'ilay concertation na mba tsy hoe ity colonel zanaka mifaritra ty no hatanteraka an'ilay concertation. Mampalahelo raha ohatra ka zay no sary hoentina ao anatin'le izy satria za manokana manontany tena ary za anisany raha ohatra kosa ka tsy ho tanterana le concertation izany no voalohany midina an-dalambe raha tsy ho ajaina le fehim-potoana anaovana le concertation satria io no nitolomako anova rafitra. Ny concertation no fitaovana ahafahana manova an'le rafitra. Izy ary no afaka hiteny hoe hanaikitsika raha hiteny colonel Mikael androany hoe état fédéré ara no atao na hiteny zay région autonome ohatra na hiteny hoe état unitaire fa ifanaviaza no afahany anao an'izany. Izy ary niterentsika novan'le rafitra ivelan'le concertation. Amiko le izy tsy le fanavaozana mihitsy ny olana fa le olona mihitsy no misy manana olana atahorana le izy hoe satria efa miroso makany amin'izay fametrahana an'izay le ataontsika hoe refondation zay na ilay ataontsika hoe fanavaozana zay tsika amin'izao fotoana izao. Ina moa le anton'le greve ohatra sosialim-bahoaka ve jiro tapaka ve karama tsy niakatra ve 13e mois tsy nisy ve endamin'ny teny mpampianatra tsy nampiakarina ve recrutement fonctionnaire tsy misy ve vidim-piainana ny sonitra vidim-bary ny sonitra ve zany rehetra zany nefa tao anatin'izay 5 volana zay dia nahitatsika fanavaozana avokoa. Dia izy hoe apetraka mifantany hoe inona zany le antony dia te hamaly hoe so dia olona no olana satria le fanovana rafitra any anaty concertation no niarahany rehetra nanaiky. Misy antoko lehibe aneto hoe elana anaovana politika fa nametraka hoe andrasantsika ny concertation miaraka atsika makany amin'ny fanavaozana.